Fahalimerabantsika tsirairay avindray tratra izao sabata maraina fa 1 volana desambra izao misaotra an'Andriamanitra isika fa nitahiny sy ny tantanana nitra n'iny maniny ka tonga amin'izao andro fitsaharan'izao. Alohandirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavakisika. Andriamanitra tsara indrindra-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra Tompo ny amin'ny fiarovanao anay manokana ary ihany koa ny amin'ny afampidiranao anay amin'izao fitsaharan'izao. Irina indrindra raha mba ekenao dia ny mba ho vita fihavanana aminao izay ankehitriny ka ny hevitra izay mampisaraka anay aminao ny hofoananao fa hifamina aminao izahay ary mba ho iray aminao ka ny fahamasinana avy aminao any anamasina anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao arovan'ny anjely amin'ny androm-pahoriana. Nalaina amin'ny Isaia 22:20 manao hoe mandehana ry oloko midira amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao ka mierikely indray mpimaso monja mandrapahalasa ny fahatezerana. Amen. Amin'ny andron'ny fitsapana mahamay dia hoy Kristy manao hoe mandehana ry oloko midira amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao ka mierikely indray mpimaso monja mandra-pahalasa ny fahatezerana. Efitrano inona moa izany izay natao hiafenan'izy ireo izany? Ny fiarovan'i Kristy sy ireo anjely masina izany. Tsy ho tafangona amin'ny toerana iray avokoa tsy akory ny vahoakan'Andriamanitra. Vondrona samihafa no misy azy ireo ary amin'ny faritra samihafa manerana ny tany. Hitako ireo olo-masina mandao an'ireo tanàn-dehibe sy vohitra ka mitambatambatra ho vondrona ary mipetraka amin'ny toerana mitoka-monina. Namaty sakafo sy rano azy ireo anjely fa ny ratsy fanahy kosa nampamorian'ny hanoanana sy ny hetaheta. Nisy tranga lehibe manaitra nandalo teto amin'ny lohako nandritra ny alina. Atao nisy fisavorovoroana lehibe sy tafika miady Madamo Ety. Nijoro teo anatrehako ny iraky ny tompo anankiray nilaza manao hoe antsoina ankonanao izao no hitarika anareo manaraha. Nitondra ahy tamin'ny lalana maizimaizina izy, lalana mamaky ny ala. Avy eo tena tsefatsefaky ny tendrombohitra ary hoy izy manao hoe eto tokoa ny toerana azo antoka ho anareo. Nisy olona maro hafa koa nitarihana eo amin'io fiafenan'io. Hoy ilay iraky ny lanitra manao hoe tonga tahaka ny mpangalatra amin'ny alina ny andro mahory araka ny efa nampitandreman'ny tompo anareo. Tsy ho afa-mandoatra ny fahafatesana ny olo-marina raha tsy avy amin'ny asa fanompoana ataon'ny anjely masina mandritra ny andro fahoriana izay ho tonga mialoha indrindra ny fiverenan'ny tompo. Tsy mba azo an'izany fiadanana izany anefa ireo mpandika ny didin'Andriamanitra. Mbola hiasa mikery ho an'ireo izay mandray fanapahan-kevitra entitra hiandany amin'ny fahamarinana ny tompo amin'ny andro farany. Amin'ny fanenjehana faran'izay mafy indrindra dia hitoetra tsy ho azo zongozonina ny olom-boafidy, tsy hahalevona an'izay malemy indrindra amin'ireo olo-masina tsy akory Satana sy ny miaramilany rehetra. Isy anjely marobe hiaro azy ireo ary iseho aminy Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra ny Andriamanitra azy afaka mamonjy tanteraka an'izay rehetra mametraka ny fitokiany aminy izy, afaka mamonjy anao raha mametraka ny fahatokianao sy ny finono tanteraka aminy tokoa ianao ka andeha am-pahatokiana ary tsy salasala satria teny fikasana nomeno antsika izany. Amen. Andriamanitra tsara indrindra-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany tenao izany. Irinao tokoa izay tompony amin'ny fotoana amin'izao andro mahory izao dia nitomboana hifinoana aminao ka tsy hanatahotra izay fa na dia mandalo zavatsarotra aza dia mino sy matoky izay fa eo ambany fiarovanao tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salam
aro